mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina no era-panatsika revako malalatra rety alakamisy 7 ny volana aprily ity. Ny mofonaina zay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko fahavalo, Romanina toko valo andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Romanina toko valo andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no olazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mivoona ao antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa misary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva, toy ny ondry vonona no fijerenay. Ray Masino, manomasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko valo ty mpiaratanantsika ity afaka marana dia manokana satria miresaka betsaka momba ny Trinité, miresaka betsaka momba ny toeran'Andriamanitra, miresaka koa momba ny toeran'i Jesosy eo amin'ny Trinité, ary miresaka lava momba ny fanamasina, miresaka ny fifandraisan'Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Ary zany fifandraisan'Andriamanitra ray zanaka fanamasina zany dia samy niteraka fiasam-pamonjena teo amin'ny fiainantsika. Zany hoe ireo lay Andriamanitra tokana izay miseho amin'ny endrika telo ray zanaka fanamasina dia tsy afa-tsy akory fa niara-niasa Andriamanitra iray ihany, fa niara-niasa tao anatin'ny fahatanterahana ny famonjena atsika olombelona. Ary dia amin'ity eto am-piaratanantsika ity le mofinaina dia fantaniana be dia be, saika fantaniana isan'andininy no zara mofinaina ao antsika. Novonjen'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'i Jesosy, ary nampitoerin'Andriamanitra tianantsika ny fanahiny tamin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy. Ho Paoly amin'ity Romanina toko fahavalo ity. De mametraka fantaniana be dia be ary Paoly. Fantaniana ny hoe inona no mbola ho lazaintsika? Iza no ahatohitra antsika? Iza no hampanga antsika amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra? Iza no hampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Iza no hanameloka? Iza no saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fantaniana be dia be no apetraka Paoly amin'ity eto am-piaratanantsika ity ny firaika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Ro fantanianareo anefa dia fantaniana mivalina, fantaniana zay ataontsika hoe tokana ihany ny valina. Dia izao fantaniana momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fantaniana izay mametraka antsika eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra, fantaniana izay voavaliny amin'ny hoe raha mino isika ny finoantsika an'i Jesosy dia izao mamaly ireo fanontaniana rehetra ireo. Inona no lazaintsika amin'izany zavatra izany? Zany hoe ianao, isika ve, ianao ve te mbola misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany? Zay eo andininy firaika amby telopolo io. Ny valiny dia izao, raha tena ao aminao Jesosy dia tsy misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Iza no antohitra antsika? Tsisy mantohitra isika raha tena ao amintsika Jesosy. Iza no nameloka antsika? Tsisy manameloka antsika raha ao amintsika Jesosy. Iza no saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Tsy misaraka amin'ny fitiavan'i Kristy isika raha ao amintsika Jesosy. Zany hoe ny valiny fantana rehetra io dia izao tiany Paoly haneho fanekem-pinoana isika, ny finoanan'i Jesosy amin'ny alalan'ireo fanontaniana mifanesy be dia be ireo. Tiany Paoly haneho fanekem-pinoana isika, tiany Paoly hanao fanekem-pinoana isika hoe mino an'i Jesosy. Mpiavako
ity eto am-panantanana antsika ity ara dia maneho lafin-javatra roa am'izany finoana an' Jesosy zany. Voalohany indrindra dia izao amin'ny lafin'ny fotom-pinoana izy ity, ny finoantsika an' Jesosy mpamela heloka dia mahatonga atsika ahatsiaro ny fandresen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny finoana mahatonga fahazahoana antoka fandresena. Ny saotra masina dia manazava fa ny fiainantsika olombelona dia fiainantsika kristiana no marina koa dia fiainam-pandresena, fa fiainana koa nefa ao anatin'ny ady, fiainana koa ao anatin'ny fiatrehana zavatsarotra. Jesosy efa nampafantatra, ahita fahoriana angen'ireo ty am'ty zao tontolo zao ty, ahita olana, ahita zava-manahirana, mety ahita problème karazana olona maro samihafa, ahita an'izany mihitsy ianareo efa nampiomany Jesosy. Saingy zao aoka ho fantatrareo fa ny ady atrehinareo ady efa nazahoana fandresena. Atreny no tiany Paoly azontsika antoka amin'ny Romanina toko fahavalo ity hoe manana an' Jesosy ianao dia mahazo antoka ny famonjena ary mino ny fandresena. Ny finoanao ny mahavovonjy anao de finoana efa miteraka fahazahoana antoka ny fandresena. No zany raha ao anatin'ny zavatsarotra, anatin'ny zava-manahirana, tsy hany ny olana ho Paoly. Fa ny olana de zao mino sa tsy mino, fa rehefa mino an' Jesosy de zao azo ny fandresena. Iza no atohitra? Tsisy ny apôstôly Paoly. Ny fahafatesana aza resin'i Jesosy. Ka ahoana no tsy azahoana antoka ny fandresena? Fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly ihany ateraky ny finoana dia hoy izy manao hoe ny fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny devoly ny asany de miampanga, manaratsy, ary be dehibe ny olona zay ampiasain'ny devoly hiampanga. Satria rehefa ao anatin'ny, rehefa tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina ny devoly, rehefa tafiditra ao anatin'ny olona lay fanahy mpiampanga, de manjary tsy manao afa-tsy miampanga izy. Satria antinoana fa ny fanahy fanaratsy de fanahy mpiampanga, ary rehefa mitentsika mpiampanga de zao fanahy mpanaratsy, fanahy mpanendrikendrika. Zany ny fanahin'ny devoly. Fanahin'ny devoly de fanahy miampanga, manendrikendrika, manaratsy, milaza zavatra tsy marina, miteraka fisarahana na miteraka fampisarahana. Zany ny asan'ny devoly. Ary fampisarahana ny olona tsy am'samy olombelona ihany ny fampiakana ataon'ny devoly, fa fampisarahana ny olona mihitsy amin'ny tenany. Rehefa ampidirin'ny devoly ao anatin'ny olona lay fiampangana ataony de zao manjary misalasala ny olona na de amin'ny fahombiazany ary, manjary tsy matoky ny tenany tsony izy, tsy manjary ary mety hitranga mihitsy ara, manjary tsy tia ny miaina izy, manjary tsy tia, ataontsika hoe tsy tia ny tenany, tsy tia miaina izy, tsy faly an'le miaina isan'andro izy, satria manjary miaina ao anaty fanamelohan-tena. Ny devoly de mahatonga ny olona manameloka ny tenany, tsy mahatsiaro lay famelan-keloka, dikan'izany tafasaraka amin'ny tenany olona, ary rehefa avy eo tafasaraka amin'ny namany, tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary de eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra nampitondrainy amin'ny Paoly de manazava manao hoe efa nohamarinina nge sika. Efa nohamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izay mino. Tsy hampanantenan'Andriamanitra fandresena ihany ka tsisy atohitra, fa izao efa hampanantenan'Andriamanitra fanamarinana amin'ny finoana. Mahazava-dehibe ny fanamarinana finoana de zao tsapanao hoe eo akaikinao Andriamanitra. Tsisy tsony antsana mampisaraka anao amin'Andriamanitra, satria ilay Andriamanitra efa nanao dingana anatona antsika, satria ilay Andriamanitra efa nanao dingana nanakaiky antsika. Noho zany de zao manjary lasa fifaliana sy fahazahoana antoka ny fiainana mandrakizay no ty anatintsika. Ny avako malala ny finoantsika an' Jesosy de zao mahatonga atsika matsiaro voavela heloka, matsiaro akaikin'Andriamanitra, tsy matsiaro mandresy amin'ny sarotra ihany, fa matsiaro hoe manam-piadanana satria eo akaikin'Andriamanitra. Salamo manazava an'io, Salamo 150, Davida maromaro kosa Davida fa Iasafa manazava manao hoe ny ady eo akaikin'Andriamanitra amin'ny mahatsara. Ny avako malala be de be ny fiampangana mety mahazo atsika taon'ilay ratsy.
be dehibe ny fiampangana fanaratsiana, be dehibe ny zavatra hitatsika sy rentsika etsero fa izao tsy zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny fanamarinana anao rehefa mino ianao, satria Jesoa hoy Paoly eto de mifona ao atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, manamarina atsika, tsy hoe marina isika fa manam-pisolo vava hoy Jaona toko 2 epistily manao hoe raha misy manota de mahana pisolo vava eo anatrehan'Andriamanitra izy de Jesoa lay marina. Zany driavako malala, aza miondrika ao anaty fanameloan-tena, aza miondrika ao anaty debideby fa mitraka fa efa nohamarin'ny tompo ianao satria nino ny famelan-keloka natolony tamin'ny alalan'i Jesoa. Fahafatelo ny vokatry ny finoana zay asehony ity andinitsotra masina ity, mino an' Jesoa isika, mino ny famelan-keloka natolon'i Jesoa isika dia hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe omena antsika maimaim-poana ny zavatra rehetra. Ny finoantsika an' Jesoa zany zava-dehibe io fa miaraka amin'ny finoantsika an' Jesoa io satria nomena atsika ilay Jesoa zanaka mba hamonjy atsika de nomena miaraka am' Jesoa koa ny zavatra rehetra. Zany hoe raha mandray an' Jesoa ianao de mandray ny zavatra rehetra miaraka am' Jesoa. Inona lay zavatra rehetra miaraka am' Jesoa? Zay ilainao, ny famelan-keloka, zay mahasambatra anao amin'ny fiainanao isan'andro ary indrindra koa aza ny andraikitra. Ny andraikitra amin'ny Baiboly afaka malala, ny andraikitra amin'ny Baiboly tsy eta-mavesatra akory. Matoa mahatsiaro ny andraikitra omen'Andriamanitra atsika ho eta-mavesatra isika de satria tsika mpanota. Satria tsika mpanota de tapatsika ho mavesatra lay andraikitra. Satria tsika tsy ampy finoana de tapatsika ho mavesatra lay andraikitra. Satria tsika tsy ampy fitiavana de heveritsika ho mavesatra lay andraikitra. Fa izao ny andraikitra omen'Andriamanitra tsy zioga tsy akory. Ny andraikitra omen'Andriamanitra atsika amin'ny fanompona tsy zioga akory fa mifanohitra am'izay fitiavana. Matoa omen'Andriamanitra andraikitra amin'ny fanompona de tiany zay. Paoly efa niteniny matetika mihitsy mameriberina hoe za aloha de misaotra ny Kristy Jesoa mihitsy fa notendreny ary nataony mahatoko amin'ny fanompona. Atokony hatenina zany mandrakariva rehefa malala ny mpino rehetra hoe misaotra an'Andriamanitra, misaotra an' Jesoa fa notendreny tamin'ny fanompona. Rehefa malala lay zavatra rehetra omen'Andriamanitra atsika, zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra atsika Jesoa noraisitsika ny famelan-keloka natolony de zao raisitsika koa ny zavatra omen'Andriamanitra. Inona ny zavatra omen'Andriamanitra? Famelan-keloka hoy tsika teo, fa ny fanompona sy ny fitahiana koa, ny fitahiana sy ny fiadanana. Jesoa raha vao nitsangana tamin'ny maty ka niona tamin'ny mpianatra, tsy ny materiela ny tononony voalohany fa fiadanana. Fiadanana. Ary rehefa avy nanona ny fiadanana izy, Jaona filazan'ny tsara rahantsika io, rehefa avy nanonona ny fiadanan' Jesoa, rehefa avy nanolotra fiadanan' Jesoa de niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra izy. Izy mihitsy no nikarakara ny sakafo, hitantsika amin'ny toko farana filazan'ny masaraka ny Jaona, nanatonotony Jesoa ny filazan'ny Jaona azy. No zany dia asehony Jaona fa Jesoa de mieritreritra ny hanohanatsika, Jesoa de mieritreritra ny tsy ampy eo amintsika, Jesoa de mieritreritra ny mbanga ka mety mampahory atsika. Aza mieritreritra io ady io de adinao rery, io tsy fampino io de tsy fampinao rery, io aretinao io de aretinao rery, io olam-piainanao de olam-piainanao rery. Tsy zay Andriamanitra. Raha izay de maty foana tao amin'ny hazo fijaliany Kristy. Fa noraisiny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany zavatra rehetra zany ary nosoloany zavatra rehetra mahatsara ny fiainanao, mahasambatra ny fiainanao. No zany ho Paoly. Inona ny mampisalasala atsika? Andiny firaika amby telopolo. Inona ihany mbola zavatra mampisalasala? Inona ihany mbola zavatra ho lazaitsika? Efa nomenantsika ny zavatra rehetra. Nomenantsika Jesoa de nomenantsika koa ny zavatra rehetra zay ilaitsika sambatra atsika. Fa inona ary ny olana? Maninona ny tsy tonga am'izany toe-javatra zany mihitsy isika? Tsy tsapatsika mihitsy ilay fitiavan'Andriamanitra, tsy tsapatsika mihitsy lay zavatra tolotr'Andriamanitra ka tsy mahana fifaliana amin'ny fiainana andavanandro isika. Inona ny olana? De satria mpandromy tahotra isika,
tahotra ny fahafatesana, tahotra ny tsy fisina, tahotry ny anoanana, tahotra ny oresy. 5 fahoriana, fahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza, sabatra. Zany mameno ny saitsika. Sabatra zany hoe inona mameno lotsika? Ady. Zany no hita amin'ny masontsika. Ady. Inona mameno lohatsika? Mosary, fahantrana, anoanana. Any am'zany ny masontsika. Any amin'ny mosary ny masontsika, any amin'ny anoanana, any amin'ny ady, any amin'ny korotana. Aiza koa ny masontsika ho poa? Any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fahantrana, any amin'ny fahakalany olona sy fanenjehan'ny olona. Any ny masontsika. Any ny ataotsika ho zava-dehibe. Lasa mahamaika atsika de zao migere, mialatsiny amy teny vary amin'anana. Mahamaika atsika de zao ny mitantana sa ny mieritreritra zany ny fahantrany, ny mosary, ny fahakalany. Zany any saitsika. Fa tsy any amin'ilay azo fijalian'i Kristy, tsy any amin'ilay asa asain'i Jesosy ataotsika, tsy any amin'ilay fijoroana vavolombelona andrasan'ny tompony. Afaka malala. Eto Paoly de mamerina atsika indray ao amin'ny fanahy ny filazantsara. Voavelany elikao. Tiany Jesosy ianao. Ary eo akaikinao izy. Manasitrana, mitantana, mamindra fo sy miantra. De etoaran'ny tompo. Aza misalasala. Fa navelany eliko ianao. Ary efa nomeny ianao ny zavatra rehetra zay mahasambatra anao. Fa aza any am'izay tsy ananana ny maso. Fa any am'izay nomeny Jesosy anao, zay teny efa sarobidy. Aza any am'izay tsy any ampelantanana ny maso. Aza any am'izay ny ampelantanana ny hafa. Aza any am'izay any amin'ny hafa ny masonao. Ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy mpanjinina, zay efa nomeny ianao ny famelan-keloka sy ny zavatra rehetra. De mahaiza mifaly amin'ity tontolo andro omen'Andriamanitra anao ty, mahaiza mankasitraka amin'ity tontolo andro omen'Andriamanitra anao ty. Vavakisika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka nomenao. Misaotra fa nanome anay maimaimpona ianao. Misaotra fa nanome anay famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao ianao. Ary ataonao mpandresy zahay. Mpandresy tsy hoe satria tsara, fa mpandresy satria manana anao. Tompo de taio aty tontolo andro ray ty. Atsiarovanay fa voavela elika izahay. Taio tontolo andronay tompo, tontolo andro atsiarovanay fifaliana, fandresena, ka tsy ho takon'izay rehetra mandalo ny finoanay, fa iorona mandrakariva ao aminao. De me fahasalamana sery-tanjaka zahay, tantano sivimbino ny fiainana isan'andro, ataovy ambany fahasoavanao. Ary zay iriny ny fonay tomboka mahasambatra anay, de omeo araka lehibe ny fitiavanao. Mitahianay tompo tsara, mba ho vavolombelonao mandrakariva zahay amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesosy. Amen.